Commune Markarima Mananjary mitohy ny ambolitra mpifidianana nataon'ireo kandida miara-dia amin'ny fitondrana. Fitantanana ny firenena mifanohitra amin'ny lazain'ny mpitondra ny zava-misy. Raha mafana anokafana fanadihadiana eny anivon'ny parlemanta. Sadinanao taridositra no namaly ny fantanian'ny mpanao gazety manoloana ny raharaha mafana momba ny kolonely Rakotomamonjy Patrick ny lehibe ny gouvernemanta androany. Tsapa fa tsy te hamaly ny mpanao gazety momba ity raharaha ity ny tenany, saingy tsy afananoatra rehefa nisisihan'ireo mpanao gazety marobe ny andry azy teo ambaravarana. Nilaza ity tompon'andraiki mpanjakana ambony fa efa mandeha ny fanadihadiana. Manitona sainy maro Prime Ministre ny ampamoaka nataon'ny colonel Patrick anisany zao teneniko aminareo efa namaly makasika an'izany zareo nivon'ny ministère misahana ny firenena faharoa ataoko fa tompon'andraikitra maro votanisy ao anatin'izay dia efa nirosatsika amin'ny fanadihadiana lalina makasika an'izany notasika ny tonga. Misy tsy mazava kosa mahakasika ity raharaha ity hoy ny lehibe ny fanoherana. Isan'izany ny fahafahan'io kolonely io nivoaka ny toerana nitazomana azy. Tsy ho vita mora izany fa misy firaisana tsokombakomba amina olona ambony hoy isite ny randrena solony aiko. Tokony isy fanadihadiana lalina mahakasika ny ampamoaka nataony fa tsy avela ho vita amin'izao fotsiny ity raharaha ity hoy hatrany ny faneho-kevitra. Misy zavatra mafana ny teneny teo tsy tokony andehandeha ohatran'izao fotsiny ary ny tena zavatra mampagaly fa maninona le olona ny samborinao tao dia tsy hita tapaka. Misy zavatra tsy mazava daholo zany rehetra zany. Kaoka tokony ho jerena akaiky io zavatra io fa misy zavatra tsy mazava io. Manana droit ny vahoaka malagasy ahafantatra ny zavatra misy eo amin'ity firenena ity. Aza dinona fa symbole ny fahaleovantena ny miaramila. Izay zavatra izay raha vao misy zavatra tsy mety ao dia fiandriana pirenena mihitsy no enjeu raha vao tsy jerena zay zavatra izay. Dikan'izay tsy mazava zareo. Tsy mazava zany fanjakana. Raha tsy ahivina, efa nisy ny tranga tsy mifanalavitra tamin'ity raharaha kolonely Rakotomamonjy ity. Raha ny ampamoaka nataony Patrick Raharmanana ny 30 aprily 2024 lasa teo tao amin'ny page Facebookny. Ampamoaka mahakasika ny fifanarana nataony sy ny filoham-pirenena ankehitriny talohan'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny taona 2024. Votoatiny ho ampamoaka io ny nilazana fa nitsipaka ny fifanarahana ny filoham-pirenena ankehitriny. Voaresaka tao anatiny ihany koa ilay resaka vola 1 miliara tanatina baoritra tao anatin'ny fiarana solombavam-bahoaka tratra tetsinamotana izay mbola miara-dalana amin'ny fitondrana ankehitriny hatramin'izao. Nambaran'ny Patrick Raharmanana fa mbola resaka lavabe momba aniny ary fantany tsara fa olona akaiky ny filoham-pirenena ankehitriny no namadika azy tamin'iny raharaha izay tao anatiny hetsiky ny député telo amin'ny fitopolo iny. Raha dinihana ny zava-misy dia olona samy ao anatin'ny fitondrana ity raharaha mahakasika ny colonel Patrick Rakotomamonjy ity. Izay ny filoham-pirenena mivantana moa no nangataka ampahibe maso ny fampitsorana ny vadin'ilay manamboninahitra izay nitazomina tany amponja. Andrasana ny vokatry ny fanadihadiana izay ataony manampahefana amin'izany. Entidrarina itsy ny Transparency International Initiative Madagascar ao anatin'ny fanambarana nataony mitaky fanadihadiana tsy misy atakandro, maleo tiana sy mangarahara ary matianina manoloana ireny fanamelohana mahery vaika navoaka amin'ny colonel Patrick Rakotomamonjy ny 4 Mey 2024 lasa teo izay niparitaka nanerana ny tambazotra tserasera. Tokony tsy atao raraka an-tany ireny mba ahitana ny tena marina manoloana an'izao ahihana sy eo masoandro izao raha ny fanambarana ihany. Maneho ny tahotra ianan'ny olom-pirenena izay soloan'ny fiarahamonim-pirenena teny ireo ahia voalazy ireo raha nitatitra ihany ka mangataka ny fanjakana mba hanatotosany andraikiny amin'ny fikatsahana ny marina ny Transparency International. Ankoatr'izay, dia taken'ity fiarahamonim-pirenena ity ihany koa ny arovana ireo olona manome tanana ahafahana maneho ampahibe maso izao ahia goavana be izao.
Ny tsy pian'ity fiarahamonim-pirenena ity fa nivalin'ny fanadihadiana malotiana ihany no hanamarina na handiso ireo voalaza fa tsy hampilazana ny marina na diso ireo fanambarana mahery vaika sy ny famohan'ny fanjakana na ny orinasa tsy miankina sy fitsipahana na fandrangarangana fitoriana. Mampatsiahy ny mahalara-pahamehana ny fomba matipaika ahafahana mandray ny fitorohana toy izao mba hisorohana ny antsonja samihafa miantra amin'ny mpisitina lakolosy. Izao trangany zavatra izao ho ihany Transparency International Initiative Madagascar. Ilaina izany ho an'ny ady amin'ny kolikoly sy ho fiarovana ny zon'olombelona amin'ny alalan'ny fanabeazana sy ny fiahinany mangarahara ary ny fahamarinana raha ny fanambarana trano. Mamena ny antso amin'ny fanasaziana enjana ho an'ireo olona manana toerana ambony anaty fitondrana izay mihavitena ho tsy maty manota ka mampiasa fomba ankolaka hialana amin'ny lalana velona koa ny Transparency International. Mamparefy ny fanjakana tandalana sy manome fambabona ny fanjakana izany. Firasana tsy kombakomba daholo na ny fahanginana na ny tsy anketsika manoloana an'izany ho hiatrany Transparency International Initiative Madagascar. Saina makaiza ho ny filoha-lefitra fahafito eo anivon'ny antenimieram-pirenena no hitondran'ny filoha-pirenena ny firenena amin'izao. Raha namaly ny teny nataon'ny filoha-pirenena ny alahady lasa teo. Tena irehareako ny sandry satria mijoro amin'ny mahalela feno aho ho isy teny irandraina solonyaiko. Ny zavatra tahaka izany foana no olany mpitondra ankehitriny fa tsy mifantoka amin'ny fahamahana ny olam-bahoaka ho hiatrany isy teny irandraina solonyaiko. Ya tsy olana ane zany fa saina manahoana moa no hitondrany ngay Rajoelina ty firenena ty. Voalohany indrindra aloha za sy teny za tsy pelaka sady sarim-bavy ka fiera manana ozatra. Zay aloha zavatra teneniko voalohany zay. Faharoa manaraka an'izany nandritra an'izay fotoana nitondrany ngay Rajoelina ty firenena ty mba nandroso ve sika fa ohatra niemotra foana ary ny fahefa mividy amin'izao fotoana izao tena mialatsaka zay no hitenenako tena very repère mihitsy vahoaka malagasy na tanora io tsy fantantsony ina tokony hataony. Objectif ny tafa iny dia hiresahany manokana momba ny base studiale zay fotsiny. Fa raha ho an'ny vahoaka malagasy za mba nanantena hoe miaingana ny karama farana ambany 100 € teo sambatra ny malagasy rehetra. Zay mba zavatra nantenaiko tao mba hiakatra 30% fa tsy fa firy taona tsisy fampiakarakara am'izay jusqu'à ny ty androany ity. Ka zay aloha ny réactionko voalohany za sy teny Rajoelina solonyaiko vera manana hozatra satria za tsy sarim-bavy sady tsy pelaka. Raha misy ny fahavalom-pampandrosoana sy ny fanampahefana eto dia ny mpitondra ankehitriny ho hiatrany ty solombavam-bahoaka ity raha ny resaka momba ny tetikasa pastoriara fa mitam-bahoaka no ataon'ny mpitondra ankehitriny amin'ity tetikasa ity ho hiatrany ny fanazavany. Raha misy olona tena hoe fahavalo ny atao hoe décentralisation na fanomezana vola sy ny fahefana ny olona any amin'ny faritra na amin'ny commune, ny anarany tompoko dia Andry Nirina Rajoelina. Fa tia mitaka ny vahoaka malagasy fotsiny izy, tia mitaka vahoaka ny toliara fotsiny izy raha vao maheny fofona vola na isolao faty eo na potehina ny baobab na ho simba ny rano na alaina ny rano 600 mètres cubes par heure ho lotoina tsy mampaninina azy zany. Jusqu'à droite tamin'ny vao malimary zao nanome vola 13 millions de dollars qui même tsy afaka versena any amin'ny commune satria mbola ao io note io tamin'izany andro zany io ministre io secrétaire général ny ministère des finances. Raha mahakasika ny fivorian'ny antenimieram-pirenena amin'izao indray dia nilaza ity lehibe ny fanoerana ao Tsimbazaza fa anokatra fanadihadiana parlemanta na enquête parlementaire ho an'ireo raha mafana eto amin'ny firenena.
isan'izany ny raharaha kolonely Patrika Rakotomamonjy sy ny raharaha Bazy Toliara raha ny nambarany. Misy ihany koa volavolan-dalàna atolotry ny fanoherana mandritra ity fivoriana ara-potoana ity ho iatrany ny farazavana. Betsaka koa ny problema zao vao nisy kidnapping regny tamin'ny paka teo tany Anjozorobe mbola tsy voavaly izy nefa fa promettre mihitsy zareo tena vita eo rehefa nantsoinay ny ministère tompona andraikitra rehetra ka ireny zavatra ireny marina fa procédure tsy maintsy atao fa hampafantarina ny vahoaka malagasy zahay avy ao fanoherana vonona fa zany hoe misy eritreritra tianao enquête parlementaire ve zany misy mbavambaoka hanao mihitsy zay ka betraka zavatra tsy milamina eto amin'ity firenena tsy vita zahay koa misy volambola lalàna koa no maninay avy aty amin'ny fanoherana projet de loi koa no manay avy aty amin'ny fanoherana raha tsy teny fotsiny aho resaka fokotany tsy mazavy io zavatra raha ny fandaharam-potoana sy ny lalàna moa dia misy ny esetra manokana natokana ho an'ny solombavambahoaka ny fanoherany iantsona ireo mpikambany gouvernemanta rehefa fotoam-pivoriana tahaka izao. Mbola tsy mivoaka kosa nefa atreto ireo minisitra asain'izy ireo amin'ny fionana io fa ny fahavononan'ireo solombavambahoaka mpanohitra hiatrika izany no mazava atreto. Araky ny andininy fa 570 ao amin'ny lalam-panorinana malagasy dia manomboka androany ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona ity ho an'ireo solombavambahoaka sy ireo olo-olona. Ny maraina teo dia nitetsy amin'ny lapan'ny demokrasia no nanomboka azy. Araky ny lalàna ihany koa dia miatrika ny fanokafana izany ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny filohan'ny antenimieran-doolona sy ireo rafim-panjakana hafa toy ny eo anivo ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM sy ny voamera maleo tena amsana ny fifidianana na ny CENI. Isan'ny nanaitra ny nandreny ny fitakina ny fametrahana fandriam-pahalemana sy fijerena manokana ny olana jiro sy ny rano amin'ny faritra maro eto Madagasikara nandritra ny lahateny ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Manamafy izany fa mbola olana goavana atrehan'ny malagasy hatramin'ny androany ireo, olana mbola tsy nahitany fitondram-panjakana vahaolana atreto. Amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay matetika mampitaraina ny vahoaka, eo ihany koa ny resaka fahatapahan-jiro amin'ny toerana sasantsasana. Raha fehezina izay voalaza rehetra zay dia fankaherezana no atao amin'ny mpitondra sy ny tompona andraikitra ka ho zay hoe azakivy fa izay mandeha ihany no vakivaky tongotra. Raha tsy aivana dia nandritra ny fivoriana ara-potoana farany tamin'ny fiatrehan'ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana sy ireo mpikambany gouvernemanta vitsivitsy tamin'ny taona 2024 no efa nisy ny fanakianana ny ministra momba ny resaka rano sy ny jiro ary ny tsy fandriam-pahalemana. Hatramin'ny androany 9 Mey mbola olana goavana izany ary navoaka ny filohan'ny antenimieram-pirenena androany. Ny taona 2024 no nisy ny fionana mivantana farany teo amin'ireo solombavambahoaka sy ny mpikambany gouvernemanta. Raha ny filazan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena dia isy izany fionana mivantana izany amin'ity fivoriana ara-potoana ity. Amin'ity zany satria ny antony tsy nampisa an'ilay question réponse na ny rencontre ny gouvernement et parlement teo zany nisy circonstance marobe tsy nafantsika nanao an'izay. Raha ny lalàna moa dia ny lalàna amin'ny feno teto-bola-panjakana ho an'ny taona ho avy no odinian'ireo solombavambahoaka mandritra ny 90 andro. Maro ny olana sedrainy malagasy ankehitriny ka andrasana na hipaka na tsy amin'ny tena olana fototra izay atrehan'ny malagasy ny fanapahan-kevitra ho raisin'izy ireo. Ny teti-bola-panjakana iatrehana ny taona 2022 no fototry ny fihaonana voalohan'ny parlemanta izay aritra 2 volana. Izy koa anefa ny fanolorana volavolan-dalàna mandritra io fe-potoana io. Momba ny sosialim-bahoaka dia nametra-panontaniana ny solombavambahoaka Rina Randriamasinoro raha toa tena misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka ny politika panjakana. Ao anatin'izany ny vidim-bary, ny tsy fandriam-pahalemana ary ny vidin-tsolika raha tsy teny afa-tsy ireo. Miandry ny tatitra momba ireo siatra ireo ny malagasy ho ny fanazavana. Tsara hivitra aloha ny fivoriana voalohany natrehanay zany tao amin'ny antenimieram-pirenena dia tamin'ny famolavolana ny teti-bola-panjakana. Natrehana ny taona 2024 ity. Ary tao anatin'izay
raha ny volavola netiny gouvernemanta dia ny politika ny fitondrana ny hoe mitodika makany amin'ny sosialim-bahoaka. Zay zany no fampiresahana tamin'izay fotoana zay dia androantsika miara-mijery sy miara-mahita hoe nanahoana ny fampiarana an'izay zay volavolan-dalàna zay efa lasa lalàna nampiasaina teto amin'ny firenena zay. Tena nitodika tokoa ve nakany amin'izay sosialim-bahoaka zay ao anatin'izany ohatra ny resaka insécurité, manahoana ny vidim-bary, manahoana ny vidin'ny solika. Zany izao no mahaliana ny vahoaka ny mihaino mitatika zany, ary zay no endrasana ifatratra zay fasefasy amin'ny gouvernement zay mba ahafahana mitondra fanazavana mahakasika an'izay rehetra zay. Fa raha ny zavatra misy ankehitriny aloha zany raha ny kabary natao teo androany dia tsy hitako hoe inona amin'izay zavatra kabary zay moa ohatran'ireny hoe tsy maintsy miteny fotsiny aloha satria fanokafana dia miteny. Fa raha jerena tsy misy orientation mihitsy hoe hitondra makaizy ty fivoriany ity ary tena hatraizany tena andraikitra ho raisiny ny anteny miara-pirenena raha ohatra ka tsy mahatateraka ny zavatra nyteneniny gouvernement. Ankoatr'izay dia nalaza ity solombavam-bahoaka lany teny Amboriboritany faefatra ity fa tsy nisy azony raisina ny valandresaka nataon'ny filohampirenena ny alahady lasa teo. Mifanohitra amin'izay lazainy avokoa manko ny zava-misy hoy Irina Randriamasinoro. 12 taona nefa izay no nitantanan'ny firenena raha tsy teny afa-tsy ny momba ny sosialim-bahoaka. Vao maika aza mitotongana hatrany ny firenena arakaraka ny zavatra vita hoy hatrany Irina Randriamasinoro no ilazana na omby na tsy fa tsy amin'ny fanaovana kabary. Elako tsiny aloha fa tsy tena hoe hitako ny azo raisina tao anatin'ilay kabary. Tiako ihany no mampatsiahy Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina 12 taona zay nitantanan'ny firenena. Ny kabary zay ataony dia mifanohatra mandrakariva amin'ny réalité. Rehefa miteny izy hoe mandroso ny firenena, mitodika ny amin'ny politika tsika amin'ny resaka sosialim-bahoaka, hitantsika fa vao maika mitondrina ny fiainam-bahoaka. Ka amiko zay efa zatra izany culture sy resaka hoe obligation de résultat zany fa tsy moyen, arakaraka ny zavatra vita no hitsarana hoe naomby sa tsy naomby, fa tsy resaka kabary anaovana excuse sy fandemetsaina ny olona. Tsara noho izany mampatsiahy fa tsy vitan'ny vava fotsiny ihany ny fijerenan'ny sosialim-bahoaka fa tokony hahafantatra ny zava-misy anam-ponina ny mpitondra ankehitriny. Raha toka misy rona telo toy ny tetika asa-pazy Toliara dia androso ary andresin'ny fantrana i Madagasikara hoy ny mpitondra. Raha ansehatra ny fitrandrahana renan-kibon'ny tany no resahana eto Madagasikara dia efa tafiditra ao anatin'izany ny QMM sy Ambatovy samy mitrandraka renan-kibon'ny tany. Hatreto anefa mbola tsy hita izay tena fandrosoan'ny firenena raha nambaran'ny mpitondra no dinihina. Raha ny fitrandrahana no lazaina fa mampandroso dia tokony arianao soamamanina no asian'ny fanjakana maso voalohany hoy ny fanazavana solombavam-bahoaka Fidèle Ratsarapiera. Io misy soamamanina re, andao trandrahana soamamanina. Atomboka aveo sady akaiky io tsy misy gidragidra. Zareo ny nanakana atao dia zareo rehefa tsy migidra dia azo atao zany soamamanina. Fa soamamanina jerevana. Dia jerentsika raha androso Madagasikara. Za miteny aminareo. Fitrandrahana arenan-kibon'ny tany eto Madagasikara efa misy anankiroa eto QMM ray, Ambatovy ray. Zavatra voalohany. QMM Isao, firisan-jato mampiasa QMM ny zanaka Fort Dauphin sy manodidina anazy. Ambatovy Isao, firisan-jato ny zanaka aloatra mangoro fa tsy teneniko fotsiny hoe Moramanga. Aloatra mangoro mampiasa Ambatovy. Manomboka any amin'ny deba hatrany amin'ny mpamafatrano. Mampietsika ny ampopon'ireo mponina ao Toliara ny filazan'ny mpitondra fa hampandrosoan'ny Madagasikara ny vola miditra amin'ny tetika asa-pazy Toliara. Raha ny tokony ho izy anefa dia ny faritra voakasiky ny tetika asa no tokony hampandrosoana sy hatsaraina. Ny vola no mahamaika ny mpitondra ankehitriny fa tsy ny lara-pahamehana mahasoa ny vahoaka malagasy ny fotony hoy hatrany ity solombavam-bahoaka ity. Donc le vola mahamaika anazy satria hoe misy vola eo dia maninona moa zany ny vola miditra any atsimo no ampandrosoana ny Madagasikara fa tsy teneniny hoe rehefa atsika vola io tsy misy lalana intsony ao anatin'ny fahatany Toliara ka tsy vita goudron fa izy rehefa atsika vola ataontsika ny autoroute avy any Toliara makaty Antananarivo. Aza fanabarabara amin'ny zavatra ohatran'izany fa zay le mampiakatra ny ampony le zanaka le faritra. Za tsy manavaka
fa tena mahita mbola tia metsifetsy am'izay lafan'izay zany izy. Ny lazahoana vita nitetika asa maro tany amin'ny faritra atsimo tamin'ny alalan'ny volam-panjakana ny fitondrana ankehitriny. Raha ny tena zava-misy marina nefa nojerena dia afa matsimbola avy amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny vondrona eoropeanina no nentina nantanterahana ny ankamaroany tetika asa tany Toliara toy ny lalam-pirenena 10 sy 13. Tsy ny ozatra fa ity ho izy no ndao ampiasaintsika fa andrajoelona miresaka hoe avy amin'ny arenantsika ny ampandrosoanantsika izy fa tsy mila mpamatsy vola bailleur de fonds zany tenena. Ao anatin'ny interview any enofa ery amin'ny farany izy mitanisa hoe reto avy ny asa vitantsika ozy nataontsika tany amin'ny faritra atsimo RN13 RN10 RN12 dia mandana jereo ny dossier ato aminay ato nareo makarota ka tsy hoanao amin'ny service ny resaka commission fa ao daholo ny nanao ny financement zany fa tsisy RPI zany na ray ny atao RPI de financement propre ny fanjakana fa na io financement banque mondiale na union européenne zany hoe avy any amin'le bailleur de fonds tsika daholo zany nanao andreo asa lazeny fa natao tany atsimo reo dikany ny fanjakana tsy nanao asa any atsimo zany. Fotoana tokony ampisokatra ny maso ka tonga sianan'ny malagasy izao zava-misy ampiana ny fitondrana vahoaka ankehitriny izao. Ilaina ihany koa ny fandraisana andraikitry ny fanjakana amin'ny fahasahiranana ianan'ny malagasy ankehitriny. Mitohatra amin'izao ny amboletra mpifidianana ataon'ireo kandida volomboasary any amin'ny distrika ny Mananjary. Raha ny vaovao azo dia isan'ny trangana izany eto amin'ny commune Marokarima. Resy tamin'ny elanelam-bato 570 ny kandida miaradia amin'ny fitondrana saingy tsy nanaiky fa nametraka fitoriana tao Fianarantsoa. Nolavin'ny tribunal tao Fianarantsoa nefa ny fitoriana nataony ka nampiakatra izany amin'ny tribunal misanany ady atao amin'ny fanjakana ny kandida akaiky ny fitondrana. Manoloana ity raharaha ity dia manao antsoavo amin'ny fitsarana ny solombavambahoaka Sarlo Mamiaja. Ny tory ny adversaire tamin'izany tao Fianarantsoa ny Irmara moa zany ny tory. Dia rehefa nitory ny Irmara isorana ny tribunaly tao Fianarantsoa fa sy nitombona ary sy azo resina ny fitoriany zareo zany. Dia rehefa avy eo dia namporosian'ny député namako ao Mananjary hitory taty amin'ny conseil d'état ny namany zany hoe ny candidat maire Irmara zay elanelana vato 570 tany hoany ange raha ny tao Marokarima fotsiny zany hoe tamina bureau de vote 10 dia resy foana lay candidat atao hoe manosanina raha mahavita io tao amina bureau de vote sivy. Dia sahala am'izay koa ny tao aia moa ty tao Andranomavo. Tao Andranomavo hoe tena nandresy amin'ny fomba demokratika i maire Estardy Herman fa rehefa tonga taty amin'ny conseil d'état tsy mbola fantatra ny antony mandraky ty androany resy ny ray ony sy nisy ny avizeanay na i Fianarantsoa ny alan'ilay fampiakarana taty amin'ny conseil d'état na taty amin'ny conseil d'état na andray an'ilay dossier hoe voatory aty ane izahay sisy fa tonga de didy fotsiny no nilasaka ny paritaka tegna mitambazotra hoe lany daholo ny conseil Irmara tao Marokarima lany koa i Meramanina amina salanisa 35% fa le nahazo 65% tamin'ny fifidianana zany sy ka sasa manila mahery sy lany ray. Zay zany ny zavatra misy ka mampalahelo anay ka hanaovanay ansoavo am'izay rehetra mbola afaka mieno magnano ansoavo aminareo mpitsara ao amin'ny conseil d'état mba rectifier hoe fa ohatrany sy ilamina ary sy mahasoa anay any amin'ny distrikany Mananjary. Tsy amplamina ny vahoaka mpifidy ao amin'ity commune Marokarima ny famadiana ny vokatra efa mipetraka sy ny voany tena safidim-bahoaka ho iatrany ty solombavambahoaka ity. Tokony ajaina ny safidim-bahoaka raha tany mandala ny demokrasia Madagasikara. Miandry ny toy ny ity raharaha ity ihany koa ny vahoaka any an-toerana taoriany fihetsiketsehana maro nataon'ireo mponina manohitra ny fihetsika ataony io kandida miaradia amin'ny fitondrana io. Andrasana ny fivoaram-baovao. Miroso amin'ny fanapotena ny commune ny fitondram-panjakana hoy ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ampitatafika. Ohatra mivaingana ny fanapahan-kevitra momba ny hetra izay ilain'ny fanjakana tanteraka amin'ny taona 2024 hoy ny fanazavany. Izahay mbola avekany fa zahay mahay rehefa mena fitaovana
fa ny fitaovana mihitsy ny tsy nomenanay ahafahanay manao an'le pression fiscale. Ohatra ny olona tsy mandoa hetra mba nangatanay tamin'izany hoe aloha mba tsy omena certificat de résidence, tsy azo atao hono zany. Ny olona tsy mandoa hetra mba nitenenay aloha mba ny maka copie izy mba aloha mba tsy tonga de omenay copie izy fa mba entanay aloha andoa hetra, tsy azo atao hono zany. Amin'izao fotoana misy système pression fiscale le rahana ministèren'ny économie et finance, azo atao ndraiky aka le izy. De mbola averika any tsy izay merany tsy mahay fa zay mahay zay. Fa rehefa io moa ny hitantanana azy satria centralisation zany ny resahantsika eto fa tsy de centralisation, de mba manontany tena ihany hoe nandinika tsara raha ve ny solombavam-bahoaka, de atao hoe nandinika tsara zany nareo satria nareo zany nahatonga an'io le fampidonana an'le commune neny no tanjona ibe ny tanàna hoe afaka mampidina ny commune zay, afaka mandoko karama, afaka mandoko knapsa, afaka mameno an'le fampanantenana nataonay tamin'ny vahoaka, afaka ataonay hoe levier na tantsoroka ho an'ny fitondrana foibe zay. Ny tanjonay commune de tsy mba hoeta mavesatra zay ho an'ny fanjakana foibe fa rehefa afaka neny commune maromaro de mba maivamaivana le fanjakana foibe. Ka zay no mba etaetanay hoe naninona re ianareo solombavam-bahoaka tsy mba nampiantso anay tamin'ny fomba ofisialy. Tery ny fidiram-bola ho an'ny commune manomboka amin'ny taona ho avy io ho iatrany ity be ny tanàna ity. Ny vola miditra amin'ny alalan'ny fanotofana tany efa nokendain'ny fanjakana, mbola hogiazana ihany koa ny etra miditra amin'ny ankehitriny ho iatrany ny fanazavany. Fahazahoana permis iny koa zany tokony mba jerena ahintsy raha mba azo atao hoe 500 metatra toratady latsak'izay ihany no commune manao azy. Ny 500 metatra toratady hatramin'ny 1000 metatra toratady 1000 mètres carrés de compétence en district, de 1000 mètres carrés mihoatra de compétence en ministère ny aménagement. De fanontaniana mipetraka aminay telo reo zany commune, district, ministère ny aménagement, zay reo zany de samy afaka manana ny olavitry ny mampiasa ny olavitry ny ordre des architectes daholo ve. De ny district zany zao manana compétence technique avy lavitra noho izay commune ve, de zay zany latsaka noho izay. De inona tsono zany zao no tena mba vola hiditra ty aminay zany, lazaina fa ny vola rehetra mandeha de any aminareo daholo. Misy station service nitsangana zao teto Ampitatafika tsy mba hitako mihitsy ny volany. Fampivangongom-pahefana no misy fa tsy fanapaream-pahefana raha ny zava-misy iainan'ny commune amin'izao. Sahirana tanteraka ny vondrom-bahoaka-patra ity njara-pahefana mahalona ny fanapahan-kevitry ny fanjakana izay natosiky ny solombavam-bahoaka maro anisa ho iatrany ity be ny tanàna ity. Nanainga hiazo any Inde androany Syria Olivine Temanobe, Miss Madagascar 420 izay solotenana Madagascar amin'ny fifaninanana Miss Monde 520. Tsy ny olon-drehetra no afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana toy izao, indrindra fa fifaninanana iraisam-pirenena. Mila fiofanana manko ny fiatrena fifaninanana iraisam-pirenena hoy ireo mpikarakara. Tsara zany stress moa misy kely ihany en général sady normal be satria zao vao hiatrika vola voalohany mo zarery ny andeha de normal be raha stress fa efa vonona soma tsara ny amin'ny rehetrarehetra. Ny fanomanana lamina tsaratsaka ny sendavany na de tsy de nanana fotoana be ary isika na teo amin'ny langue zany na teo amin'ny resaka sport na teo amin'ny fitaizana vatana sy ny ohatran'izany de lamina tsara daholo. Isan'ny takina amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena toy izao ny fifehezana teny vahiny, ka isan'izany ny teny anglisy sy frantsay. Raha ho an'ny Syria Olivine manokana dia enim-bolana no ny anaran'ny teny anglisy tamina sekoly mampiofana iray eto Madagasikara ary ny 4 isan-kerinandro no anarahany fiofanana raha ny fanazavana. Ankoatra izay ny fanaovana fanatanjahantena indroa isan-kerinandro farafahakeliny miaraka amina mpanazatra. Tsy nanaraka fomba fisakafoanana loatra i Syria fa kosa mitandrina sy mandanjalanja ny sakafo hoanina izy. Ankoatra ny sakafo sy ny fanatanjahantena dia tsy ataon'ny Syria ambany zavatra mihitsy ny fikarakarana ny taovolo sy ny endrika amam-bika.
tsy haiko aloha zany ny amin'zareo fa ny any fantatro de ny authenticité ako zay angambany a de ny maha malagasy ihany hoentiko a de ny mahazana de le tena hoe Syria de magnomby lany misy Madagascar 2024 fa tsy hoe olona ny volavolaina ho zavatra hafa zay angamba. Lohahevitry ny misy malagasy izay solotenana Madagasikara mandritra ny fifaninana iraisam-pirenena ny Miss Monde 2024 ny hoe beauté pour cause na beauty with a purpose. Izany hoe manana tanjona ny tenany ho fiarovana ireo zazavariry eto amintsika no ifotoran'izany asa soa ataon'izany. Tsy lany nandritra ny fihodinana voalohany tamin'ny fifidianana ao chancelier i Friedrich Merz mpandala nentin-drazana tamin'ny fihodinana voalohany ny fifidianana nataon'ireo solombavambahoaka Allemagne androany ka nahagaga ny vahoaka Allemagne izany. Latsaka anaty krizy politika halala i Allemagne raha ny fanazavana. Sambany teo amin'ny tantara politika taoriana ny ady tany Allemagne nisy tranga toy izao ana candidat au chancelier. Maneho ny fahalemen'ny mpitarika kristiana demokraty sy ny fiaraha-mitantana ka saina petraka ao amin'ny toe-karena ho an'ity firenendehibe an'ny Europe izao zava-misy izao miaraka amin'ny sosialista demokraty eo ambany faneren'ny ery-akavanana izany. Tsy fahombiazana fa araisena manatantara hoy ny fanehoan-kevitry ny tranonkalan'ny magazine Spiegel nampitahy izany tamin'ny mpianatra ny fanadinana. Tao anatin'ny toe-javatra tsy nampoizina tanteraka, tsy nahazo ny maro anisa notakiana tamin'ny fifidianana fihodinana voalohany tamin'ireo mpikambana 300 voafidy tao amin'ny Bundestag anteny miram-pirenena ity olombafidy 20 taona ity. Tsy nahazo afa-tsy vaty 700 tamin'ny 120 ary toerana 300 raha ny fitambarany i Friedrich Merz. Solombavambahoaka 7 no tsy tonga nandritra izany, 3 tsy nifidy ary vato iray tsy manan-kery na vato maty. Vato miisa 700 anefa vao ampy hampandaniana azy. Nivadika ho fambara kampaibe maso ny latsabato izay natao ho fombafomba ho azy sisa tany amboalohany izao tsy fahalaniny izao. Raha ny rafitra parlementaire Allemagne, ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta no mifidin'ny lehiben'ny gouvernemanta taoriana ny fifidianana mpanao lalàna nataon'ny faran'ny volana febroary lasa teo.